misaotra anao tsy nisaraka tamin'ny radio Azisy ary nitoetra ho namana mahatoky taminay nandritra ny 7 andro lasa izay. Tonga amin'ny famaranana amin'ny 10 andro fiofaozana isika anio ary anio izany andro farany. Inona ireny mety ho tombontsoa azonao nandritra ny fotoanany arahana teto e? Inona fa maro ny tsara ho fantatra amin'ny manampibetsaka anao tamin'ny fanavaozana fiainanao indrindra amin'izao fiandohan'ny taona 2024 izao. Amarana ny famelabelarana androany ny pasteur Arfid izay nanomboka izany tamin'ny voalohany raha tadidinao. Andeha ary andray azy avy hatrany sika ao anatin'izany feokira malefaka izany. Ampivalena no iarabananao izay manatrika tsy tapaka izao fandarana izao. Ale tembedoana dia mirary anao mba hita fahasoavandrina hita ny tavan'i Kristy ao anatin'ny tantarana izay omena. Hanomboka izao fotoana izao isika manasanao hanondrika alohanao fa efa afaka isika. Rainay izay ny an-danitro ianao ilay raina ny landrasiny tany. Tombotompanjaka ny mpanjaka mefanjavatra tolotra hoanao riany tera sy lazana voninahitra mandrakizay. Ny tsy fahavezana fisaina ka mahatonga anay anao tena trano ka tanana fona aminao zany ankehitriny. Misotranao izy izao satria afaka naraka izao fandarana izao. Fezy ny fisainay mba hifantoka ary ny fanjavan-tsaina avy fanay masina ao izao fisainay. Ahafahany mahafantatra ny sitraponao ary tarizana teraka izany amin'ny anao Jesosy Kristy no vavaka. Amen. Ireo vaokan'Andriamanitra, ireo zanaka sisa sy ny fivavahana. Zao no ambaran'ny teny ao amin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko 4:12, andiny 12. Apokalipsy toko 4:12, andiny 12 dia maka teny. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny dirin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny dirin'Andriamanitra sy finoana an Jesosy. Misy tanjona farany zany izay horesahana. Tokana ny tanjona ifantohan'ny afatsy ny telo dia ny anomana ny olona ho amin'ny fiavian'i Jesosy. Zay zany. Ny anomana ny olona ho amin'ny fiavian'i Jesosy ny tanjony afatry ny anjely telo. Ary mifantoka tanteraka ho amin'izany fanomanana ny vahoaka hiditra ny fanjakana le hitantsika teto. Fandarana teo aloha. Fa tena zany mihitsy. Tonga eo amin'ny fahafenony tanteraka zany ireo afatra ny raisina mivantana avy amin'Andriamanitra izay ambara ao amin'ny Apokalipsy toko 4:12 izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny filazana Jesosy. Ary zany rehefa mazava tsara araka ny resantsika teto, rehefa mazava tsara ao an-tsaina ny afatra dia izao isy vokany lehibe eo fahazahoana sy fandraisana ny afatry ny lanitra momba an'izao andro farany izay iainasika izao. Ny apôstôly Jaona zany dia manambara fa ireo afatra ireo
dia amokatra olona izay voafaritra itoy izao. Dia araka ilay nambara ao amin'ny apokalipsy toko 2 manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitana ny didin'Andriamanitra sy ny finoana any Jesosy. Mahakasika an'ilay teny hoe faharetana dia izao azo adika ihany koa hoe fiaretana, zany hoe misy zavatra hiaretanao zany miaritra. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra ny vahoakany dia ahanitra ny fitsapahan'ny andro farany ary voaka ho mpandresy amin'ny ady izay atao. Jereo tsara zany tarefa tsy hoe miaritra be fahatany hoe miaritra amin'inona fa ilay fitsapahana aty amin'ny andro farany. Izany hoe misy fitsapahana izany tsy maintsy ho atrehana. Izao mantsy betsaka ny olona nefa miteny efa miady efa zavatra sarotra ny atrehana. Andenge ho resantsika ilay teny hoe inona tokoa moa raha miresaka hoe vanin'andro farany sika. Dia amin'ny Timoty 2 hoe inona lay izy, inona le teny efa miaritra tokoa ve? Timoty 2 toko 7 dia vakitsika manomboka amin'ny 1 fa izao le lohateny dia hoe ny fiemoran'ny olona any amparany. Mba azotsika hoe inona marina le zavatra hiaretana. Miemotra ny olona any amparany. 1 faoko ho fantatrao zao fa any amparany any dia isy andro mahaory. Any amparany any dia isy andro mahaory. Hoe misy zavatra mampahory. Inona zany ilay mampahory? Dia tany sainao zao ny olona ho ty tena ho ty vola mpandoka tena mpiavinavina amin'ny teny ratsy manao raisy ireny, tsy misaotra, tsy manana izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikenika, tsy mahonimpolo, oza be, tsy tiany tsara, mpamadika, krina, mpeboebo. Zany hoe lay toetra ny olona amin'izao fotoana izao hitany saina io izay mampahory azy. Mampahory azy tsy ny fa fitiavan-tena avokoa no mampahory ny olona. Ka betsaka nefa milaza eo fa ao anatin'ny andro fahoriana ory amin'ny fomba fijery sy fomba fisainana izy. Zay le zavatra aty apariny aty tiany farany ary omen'ilay tontolo lay izy. Hoe izao. Ka mila azontsika tsara zany ny hevitra zay. Fa eto zany ilay hoe lay tianao resany eto zany zay tsy lay fomba fijerinao zay mahatonga anao hampahory ny tenanao tsy zay. Fa lay fisedrana fitsapana ny amin'ny fijoroanao, ny amin'ny fahamarina zay voarainao tao amin'ny soratra masina. Fa araka nambarantsika teto foana hoe mamitaka ane ny devoly alefa mitahana atao ny devoly dia ny fomba fijeriko, fomba fijerinao. Resahana teo aloha zany la hoe hisedrana ny fahatezeran'ilay biby ity. Dia izao anefa raha lay tena fisedranao dia izao tsy ahozongozona anao vinanao viny zany. Satria mahay mandresy lahatra mpanjaka an'izao famezinan'izao. Ka tsy hoe mahay mandresy lahatra fa efa napetrany ilay filana tonga ny olona voareboreby dia mora voafitaka izy. Araka nambara teto hoe na dia tsy afaka hividy na hivarotra andalo fampahoriana figadrana ary fahafatesana mihitsy aza izy ireo no ny fanaranginy dia hijoro mpankatoa ny didin'Andriamanitra hatrany. Eo zany mila azo tsara ilay fampahoriana satria raha vao ilay fisainako mampahory dia efa vizana zany zao. Dia rehefa tonga amin'izay ilay fisedrana dia tsy hanana hery intsony dia anaiky. Ka mila azontsika tsara zany ilay hoe zava-misy aty amparany aty. Fa vokatry ny otany io ilay fitiavan-tena satria mitady ny ary tsy ny viola izao. Ka efa vizaky ny fomba fijerin'ny tena izay manimba ny tena dia lasa tsy tata ilay fisedrana. Satria izay toka ahoana moa tsy azo hividy, tsy azo hivatra. So nge raha tsy mividy ianao vao mahazo zavatra dia ahoana ny anekenan'izany. Ary tena io ilay famitana ataon'ny mpanjaka an'izao fameziana zao. Tsy azo hozongozona hiala amin'ny fatokina ny Kristy izay rehetra tena niorina teo aminy. Miaina eo ambanin'ny fahasoavana, fifaliana ao amin'ny Kristy
fiainam-pakatoavana eo anivony tontolo feno fahotana fandikan-dalàna tsy fankatoavana amin'ny ora farany zao tontolo zao ane isika ary zay indrindra no hoe eo zany afatany hoe tena nahafantatra ny soratra satria zao mantsy a disona ny hevitry ny soratra masina araky ny efa nambarantsika teto voalohany indrindra aloha le efandresany teo le mahatahory fa neviny de hoe manatsa sy mankatò fa tsy hoe le devolo mampatahotra amin'ny alalan'ny tahotra zay ataony de lasa matahotra nao de manapa-kevitra de lasa lay fisainany mihitsy no feheziny am'izay tahotra zay ary zay ny olona rehefa te hoe de ampitahorina de rehefa tratran'izay tahotra zay tokoa de tsy manana hery de ataony zay mampatahotra azy zay tia nanaovana azy io satria malemy ara-tsaina ary zany ny fomba andemeny ty tontolo ty zao de anisan'ny fandemenany zao tontolo zao de mizahatra mahafinaritra ay tena mahafinaritra tsara be le fa inona mivoka an'le izy eo aminao fa ianao tena tsara be nefa tsisy zavatra voarainao akory tsisy zavatra azonao akory de am'izay le aratsy fahafinaretana ara-tsaina zay fotsiny fa mivokatra eo aviana tsy misy ary zay a anisan'ny fandika lehibe a ataon'ny mpanjakan'izao famahizinana izao noho izany ny finoanan'i Jesosy a no tena zava-dehibe ary io no manampy antsika hiatry mino ary io finoana io tena zava-dehibe de zao tsy anana finoanan'i Jesosy fotsiny ireo mpinon'ny andro farany fa anana ny finoan'i Jesosy mihitsy izany hoe lasa ao anatiny le izy zao mantsy le hoe mahafinaritra fa tsy miteny fotsiny anao mahafinaritra fa tsy zatra voaray ao anatin'le mahafinaritra fa eto zany tena lay firaisana amin'i Kristy de tena lasa izay mihitsy ataon'i Kristy ao anaty inona ary ty atao hoe finoanan'i Jesosy ty ny finoanan'i Jesosy de mitovy lenta amin'ny finoana izay nananany finoanan'Andriamanitra finoan'Andriamanitra zany hoe tamin'ny izy teo amin'ny hazo fijaliana na tsy arona fon'Andriamanitra ny izy ary zay no tonga an'i Jesosy hoe fa nahoana no de nafona ho rehefa tao Getsemane nahoana Jesosy ny te mafoy ahy ianao ary tena isory amiko ty kapoka ty kanefa zao nitohizan'le tena kanefa aoka ny sitrapona no ataoko fa ny sitrapo ary io sitrapo iny tena olona satria ao amin'io sitrapo iny de volony tena miasa ary kejainy mihitsy ary zay efa andresantsika teto ny ota dia fodi-pisainana tsy mankatò ary mezaka mangejy izy ary zay tao Getsemane tena nahatsiarona fon'Andriamanitra koa Jesosy raha niantona teo amin'ny hazo fijaliana nitondra ny eloka ana izy nitondra ny eloko mpanota rehetra nitafy enatra sy fanamelohana noho ny fahotan'olombelona nekeny zany hoe raha azo zany zay fisainan'izay de zao izay verina ho tsy rariny izay mihatra amiko de zakako le izy fa izao nge ny tontolo raha zany re tsy mahazaka an'izany mandevitra manananra tena tsy rariny zao atao zao ary eo indrindra no hoe mila mitarina amin'ny hafatra sy ny zavatra rehetra zay ampita lehibe loatra ny fahotanany entiny ka nahatsiarona fon'Andriamanitra Jesosy iza ny nahatonga azy izay zany nahatonga an' Jesosy tena ika Andriamanitra nahoana de mafoy ahy ianao move nafoy azy tokoa zany Andriamanitra tsia teo amin'ny hazo fijaliana trano ny maso lay ray nahary izao tontolo zao naratra ny fony nahita ny fanahintaina ny zanany de Jesosy Kristy nahatoky Jesosy na dia tsy nahita azy ny oatra izay hitany manodidina azy ny finoana izay nahatonga ity teny farany ity manao hoe raiko eo an-tananao no atolotro ny fanahiko lioka toko 7:7 no ahitantsika an'izay raiko eo an-tananao no atolotro ny fiainako
rehefa malala ahoana ny afahan'ny olo anankiray tena atolotro eo an-tany hoe fiainako rehefa mandalo fijaliana sy fahoriana fantatry ny devolo mantsy fa tsy mataty fahoriana sy fijaliana ny olombelona ny tsy matady zay dia ilay olombelona aranofo fa raha tafakatra ao amin'ny fambonina ara-panahy dia tsy na fambonina ara-panahy fa firaisana amin'i Jesosy satria rehefa miray amin'i Jesosy hoe dia ny fomba Jesosy ray manontolo ao avokoa dia amin'izay fotoan'izay azaka ny toejavatra misy rehetra mialohan'ny firevenan'i Jesosy a araka ny fanambarana hita amin'ny apokalipsia ny vahoaka an'Andriamanitra dia mila mahatoky na dia atao manohitra aza ireo manodidina azy ary tena izay mihitsy manodidina ny tena fositra inona no ahatonga azy ireo ahazaka izany fotoatsarotra izany tsy misy afa-tsy ny finoana ny Jesosy irery ihany inona no atao zany mba hampitomba any finoana ny Jesosy io voalohany satria ny famonjena dia fanomezana ny finoana ihany koa dia fanomezana izay apetraka Andriamanitra ao am-potsika izay mitomba arakaraky ny anazarana azy andeha hojerentsika voalazan'ny Romanina toko 4:20 Romanina toko 4:20 andininy 7 ka hatramin'ny 9 Romanina toko 4:20 Romanina toko 4:20 andininy 7 sy ny 9 fa noho ny fahasoavana nomena dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo aza miavina avo-kevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina fa mihevera izay hony araka no ohatra ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena dia toy izany koa isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy ary samy miara-momba ny tena isika rehetra ary satria samy manana fanomezam-pahasoavana samy hafa isika araka amin'ny fahasoavana izay omenantsika raha faminaniana dia aoka atao araka ny ohatra ny finoana raha fanompoana amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompoana raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po ary izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana zava-dehibe ny firaisana teraka amin'ny Kristy irery ihany no fanjataka rehefa mandalo zavatsarotra isika ary miankina tanteraka amin'ny teny fikasan'Andriamanitra dia miampitombo ny finoantsika rehefa fenohintsika tenin'Andriamanitra ny saintsika dia mitombo ny finoantsika rehefa eketsika fa tsy manam-pinoana isika ary midodidody mivavaka amin'Andriamanitra ampitombo izany dia mitombo izany finoana izany zava-dehibe izany ao amin'ny vavaka ataontsika dia izao andeha angataka amin'Andriamanitra mba hanome antsika faharetana rehefa miatrika fitsapana eo amin'ny fiainana andeha isika hivavaka mba hanomezany antsika hery ahankatony sitrapony amin'ny lafim-piainantsika rehetra ary andeha isika hitalao ny lanitra mba hanome antsika finoana ambony dia ny finoan'i Jesosy izany ka hanome ny fiainantsika sy hanomana antsika amin'ilay fotoatsarotra farany izay hatrehan'izao tontolo izao ka indray andro any dia ala mitoetra mandrakizay amin'ny Jesosy isika mialohany fiavian'i Jesosy dia izao mbola andalo fahoriana sy fijaliana isika kanefa izao ny toky sy teny izay omenantsika ao amin'ny Danielina toko 12 Danielina toko 12 dia izao no vakany teny Danielina toko 12 andiny voalohany ary amin'izany andro izany dia hitsanga amin'ny mikelana lehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisy ny firenena ka hatramin'izany andro izany ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky izao amin'ny taona misy atsika izao no fanoratana anarana ao amin'ny boky ny fiainana izay mandresy dia ho voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarana ary izay voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ny anarana
dia ho asiana tombo-kasen'Andriamanitra velona. Ary zay vao izy tombo-kasen'Andriamanitra velona dia ho soratra ao amin'ny bokon'ny fiainana ny anarany ary andray ny ranonorana farany. Ary io nanomenao ny hery izay ahafahana miatrika ny toejavatra sarotra ampijoro izay rehetra nahazo an'izany hery izany ka na inona toejavatra ataony izao tontolo izao, na inona fampijaliana, na inona herisetra mahatsirama dia izao afaka hijoro, tsy azozongozonina amin'ny finoana izay miorona eo amin'ny Kristy ary hanomana anao hitsena amin'ny Kristy rehefa ho avy izy. Mahereza ary miorena eo amin'izany finoana izany aoka hanana fiainam-bavaka ary izay ihany no ahafahanao mahazo an'izany hery izany. Tanteraka aminao ny teny rehetra izay nambara ary anaovanao fanandramana miaraka amin'ny Kristy mba ho hery entinao miatrika an'ity tontolo efa simba efa potika sy rava ity. Andeha hifaranantsika amin'ny vavaka izao fotoana izao. Jesosy malala, tena tsy manana hery tokoa izahay. Aiza moa izay no hitady vahaolana? Aiza izay ny anotoraka ao aminao renan'i Jesosy? Raha iso ny fonay Jesosy, akaro amin'ny rivo-piaina madio sy masina ahafahany ry ampitiavanao hanadio izany ka nanana hery ahafahanay mijoro ka na inona toejavatra hitranga eto amin'izao fiarahamonina izao, na fanenjera, na fampijaliana, na famonoana ho faty, na fanangadrana, dia mihery fanamiatrika izany ary koa fahavolombelona izay tsy ray avy tononona sy angatana amin'anao Jesosy Kristy mivavaka. Amen.